Manana ny lanjany ireo solombavambahoaka tsy miankina raha ny fifandanjahakely eo anivon'ny anteny miram-pirenena no resahana. Nanambara moa Andriamatoa Antely Marapara ny solombavambahoaka tsy miankina voafidy tao amin'ny tanàna ny Mananjary fa ny fitoniana sy ny famarinana toeran'ny fitondrana no ahafahana mampandroso haingana ity firenena ity. Na dia tsy voatery hitovy hevitra aza ny solombavambahoaka tsy miankina dia tokony hikatsaka hatrany ho an'ny fitoniana sy ny fahamarinana mpitoeran'ny fitondrana hoy Andriamatoa Antely Marapara ny solombavambahoaka tsy miankina voafidy tao Mananjary. Ho an'ity solombavambahoaka ity dia ny fampandrosoana haingana ny firenena no tokony himasoana entina navotana ireo vahoaka malagasy izay sahirana ankehitriny. Ny anay indépendant moa mandépendant zay tsy voatery hitovy hevitra daholo fa ny tiako lazaina fotsiny dia ny tanjona dia ny siany stabilité mandritra ny 5 taona voalohany amin'ity Repoblika fahefatry ity, satria efa 5 taona isika tao anatin'ny crise, tsisy ny famatsim-bola iraisam-pirenena, ka zay zany saritako ny sain'ireo namana tsy miankina rehetra mba hijery ny tombotsoan'ny vahoaka 2020 tapitrisa ka mba hitsinjo ny siany fahamarina toeran'ny fitondrana izay. Anisan'ny mahatonga resabe eo anivon'ny mpanao politika ihany koa ny resaka fanendrena Prime Ministre. Ho azy dia tsy tokony asiana hevitra betsaka intsony io satria tokony eo anivon'ny anteny miram-pirenena araky ny voalaza ao anatin'ny lalam-panorenana no avoaka ny anaran'ny Prime Ministre. Araka ny voalaza ao amin'ny lalam-panorenana moa zany dia izahay tsy miankina dia tokony hiditra amina vondrona parlementaire rehefa manomboka ny fivoriana zay. Iny moa zany anjaran'ny tsirairay hoe aiza vondrona parlementaire idirana, fa mifanolorana Prime Ministre dia mazava ny voalazan'ny article 54 fa hoe ny Prime Ministre dia atolotry ny antoko na vondrona atoko maro anisa ao amin'ny Assemblée nationale, zany hoe ao amin'ny Assemblée nationale zany dia fantatra hoe iza ny vondrona politika na antoko politika maro anisa. Nanamafy Andriamatoa Antely Marapara fa ilaina ny fahitana taratra ny fampihavanana sy ny fisokafana eo anivon'ny gouvernemanta ahafahana indrindra mametraka ny fitoniana.